C'est quoi le... Ça marche pas. Miarabantsika rehetra mialatsiny fa somary ratsiratsy ny connexion dia mipatinina kely zany zao vao mandela izy a. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy eto amin'ny page RGL. Araka io lohahevitra lohateny zany fa tsy lohahevitra izay ho abordetsika io a dia hanao analyse isika amin'ny décryptage ny interview izay natao ny filohan'ny fanavaozana miaraka amin'ireo mpanao gazety Mianadahy Joara Voajanahary sy ilay vehivavy tsy tadidiko moa anarany anakotsiny fa tsy tadidiko fa Joara no tena tadidiko miaraka amin'ireo olona nasaina tao amin'ny lampam-panjakana tao iavoloha mahakasika an'izy iny. Inona moa ny antony anaovana an'izao zavatra zao dia fanao amin'ny tany demokratika rehetrarehetra rehefa mandray fitenenana ny filohan'ny firenena anankiray na voafidim-bahoaka na tsy voafidim-bahoaka dia tsy maintsy tokony hisy ny analyse. Io moa zany mbola pitaiko amin'ny Andriamatoa Gasikara Fenosoa fanavaozana tokony ho ataonao zany amin'ny resaka médiatika, resaka liberté d'expression, tsy ny liberté d'expression monsieur Gasikara, tsy hainao tsy ampianarina ny atao hoe fahaizana fanaovana gazety, tsy hoe ny olona miteny fotsiny atao Facebook, fa raha sahy ianareo dia après na discours na interview toy ny fanao tany rehetra dia manasa ny olona eo amin'ny plateau de télévision na ny pomba ny fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana ka manome ny impression. Zany ny tena fanao ny tany demokratika fa tsisy olo izy de voatrery zay aty amin'ny plateforme anay zay no haneho ny hevitray ny aminy tsy iny. Ankoatr'izay koa dia rehefa manao ny live ohatrao zay dia zahay dia tsy karazan'ny olona le hoe io izy de zany ary ny teny tompo soron'Andriamanitra fa tsy maintsy mbola manadiady zahay ny amin'ny zavatra zay lazaina jerena hoe anjaranay koa manazava ny sain'ny vahoaka hoe inona ny zavatra ambadiky ny non-dit amin'ny zavatra lazain'ny mpandray fitenenana satria ny vahoaka tsy manana éducation politique dia rôle anay en tant que mpanabe politique ny mampafantatra ny atao hoe non-dit sy ny ataontsika hoe critique aloha tsindrina tsara ahitsy kely ny tenin'ny Andriamatoa Filoha hoe mpanakiana ny atao hoe critique tsy resaka fanakianana ihany fa ny critique de réflexion tahaka ny tanao zao hoe critique culinaire amin'ny fifaninanana sakafo dia le hoe ahoana ny karazana sakafo arosonao ina ny ingrédient zany critique fa ny critique nantsika anao natao hoe mpanakina de hoe tsy mety io tsy zay fotsiny le izy fa miditra amin'ny détail zay ny hoe lafa irosontsika miezakitsika ho méthodique rehefa manao fanehoan-kevitra eto amin'ny pejy tsy manao zavatra en vrac fotsiny fa ezahtsika manao ny méthodologie kely. Méthodologie tondrako an'ity resaky ity zany dia en 3 parties. Voalohany dia ny forme aloha, ny forme nitondrany PRRM sy ny mpanao gazety aniny fanehoan-kevitra ny interview iny. Ahoana ny fijeriko ny forme, mbola tsy fond fa forme. Ohatrany rehefa manao soutenance dia ny forme aloha ny resahana. Deuxième partie dia hiditra amin'ny fond amizay zay zavatra voatsokako tao anatin'izy ary fahatelo dia déduction hoe zao zany lalana tianao hitondrana ny firenena ary inona ny zavatra manahirana ny saiko manokana sy ny fanorenana miabo manoloana an'izay zavatra zay droit anay ny tena zany satria anao nanao fanambarana amin'ny public. Raisitsika voalohany zany ny côté forme. Ny forme aloha zany dia niova tanteraka ny style, ny assistance nanatrika an'ilay famelabelara-kevitra na ny interview plutôt c'est fini
le feeling génération Z sy ny tanora fa tsisy tanora tsony tao tanora dans le sens hoe ny tanora milaza azo tontolona fa efa miova ny endriky ny public nanatrika atao nahoana tiako tenina zany fijery koa azy dia c'est fini ny lanan'ny tanora le opération de charme iny tamin'ny voalohany le mody mba nanasana andrinikolo ry faneva ema zany hoe nisy figure emblématique malaza nasaina tamin'ny voalohany mba hanehoana hoe ouvert amin'ny tanora fa juste azahoana popularité fotsiny le izy raha natadidinareo tamin'izany fotoana zany raha nandray fitenenana mikolo na de mikavivi ary izy dia hitataratra na amin'ny fitsikiny nga président ny refondation fa mikizaka anazy mananiany azy ohatrany hoe adaladala kely zany le boy kely mametraka fanontaniana zany hoe pour la forme zany de tena enjana be le izy la preuve mo rehefa avy eo mikolo hitatsika ny toy tantara le hoe lazany hoe abrogé sy ny sisa fa nomezana izy tao amin'ny fitondrana satria tsy nisy nilanareo azy fa nataonareo décoration izy mba azahoana ny aval populaire fotsiny sy hoe misokatra amin'ny olona rehetra fa hita am'izay zany hoe iza marina tsy hoe iza marina fa izavy ny tena ao ambadiky ny rideau de mipotra ny tandroany maly moa zany ny ao ambadiky ny rideau on reconnaît certaines figures comme monsieur Adjo le efa zadrara toujours passe partout ramsey amin'ny politique efa hitanao izy tany amin'ny Andry Rajoelina efa hitanao izy tany aloha tany de aveo izy milaza mpanohitra de aveo izy aty amin'ny refondation ndray nanaitra anahy koa nahita ny Tahina Razafinjoelina izay somary mody ariarinary izy un peu discret mais on le voit quand même naka fotoana mihitsy azy natonga anataraiky satria za le diable se trouve dans le détail ozy vaza tsy mipase inaperçu zany na hatramin'ny disposition na place ao anatina fandraisam-pitenenana filoham-pirenena toko de misy dikany daholo fa tsy hoe ihany mba tiako atao eto fa tao zany izy natsikaritra koa ny mpanolotsaina manokana ny filoha dia monsieur Gérard izay ratsirakista mafana fo ary anisany namolavola anga Andry Rajoelina tamina resaka politika mahafantatra zany tsara ny ratsirakista ministre moa tsy resahatsika zany fa le composition an'ilay olona ao zany dia ahitantsika taratra hoe makaiza sy makaiza ilay fandehany ny zavatra anankiray izay tiako hitondrana an'le resaka le forme fotsiny aloha zany resantsika dia mialatsiny fa mamaky tanareo fa za manoratra ny coprésident ty zany zavatra efa ela mba tiako valiny PRRM sy ianareo mpiaradia aminy satria nareo moa mpitondra teniny informel rehetrarehetra en Facebook sy ny fanjakana afaka miteny daholo nareo inona marina à quoi servent ces coprésidents lazaina hoe coprésident izy efa da zany le miaraka amin'ny ngarainy tao zao tazako tao rola izy tao raha tsy diso dia ery amin'ny sisiny ery mouveny à quoi servent les coprésidents za zany misy zavatra mampieritreritra ana hoe sa ve compagnon de combat dia miaraka nisy anankiray le hoe niaraka ny gadra dia c'est une manière de le remercier de hoe tokony omena poste amororana place mihitsy izy trapotin dia justifievana par quel texte par quelle logique hatramin'ny voalohany mihitsy ohatrany voangilatsaka le izy reto zany zay dimy déjà efa manahirana zany olona anankiray zany sy ny avantage de lasa dimy ny filoha fa za zany mba mangataka hoe mba omeo anay ny job description izy efa da satria ny contribuable malgasy no mandony karama matozy ny contribuable mandony karama de misy zany natao hoe tamberinandraikitra misy zany job description andrasana anao sous quel texte si job description mazava ny asan'ny coprésidence matetika masy any PRRM foana no mitodika ny projecteur fa za mba te antany hoe ahoana reto coprésident anankiefatra reto inona marina sa ve misolo tena fotsiny rehefa tsy afaka ny PRRM mandray fitenenana fa inona ny pertinence n'le hoe fonction an'zareo eo anatrehan'ny fanjakana zay zany forme anankiray
sa ve arak'le hoe akareo le niaraka tany amponja nisy anankiray de hoe récompense loyauté dia omena fahafahapo tsy fantatro fa ny problématika mantsy amin'ny fomba fahitako ny fitondrana ny firenena eto amintsika de zao hoe tsy maintsy omena toerana ireo niarany tolona zay ve zany ny atao hoe gouvernance hoe satria niaraka ny tolona dia tsy maintsy omena toerana sinon misy mandrangaranga fampitahorana tahaka ny fanao ny sasany reny hoe raha vao tsy nomena poste dia amoronana poste malaky zay ve le izy tsy fantatro zay zany mila valy teny mazava fa mialatsiny tsy resaka hoe alako bika tsy tiako tare fa manana droit ny vahoaka zay mandony karama am'zany zavatra zany zay ny amin'iny hiditra amin'ny style ny PRRM tsika tamin'iny resaka interview iny ny zavatra tsikaritra amin'ny akapobeny fa hidirantsika amin'ny atsipireny izy rehefa aveo ary amin'ny fond dia matetika rehefa nametraka fanontaniana un peu dérangeante ingady Joara Voajanahary eto kosa aloha de tena makasitraka Joara fa pour cette fois-ci tena nanao ny asanao ianao tsy mba fombako loatra ny midera olona fa taloha ianao misy fotoana ianao mametraka fanontaniana ihany fa fanontaniana somary safosafona amboamboarina fa misy fanontaniana zay hitako hoe tsara fipetraka dia sahirana ihany PRRM tamin'ilay fomba famaliana azy hanika affirmation gratuite ny betsaka hatram'izao dia za de zao ampy ve zany exercice de fonction na président donc tsy maintsy argumentenao affirmation gratuite tsika malala tsara dikan'izany ianao ohatra raha manao soutenance na ohatra anao eo alohana mpanao gazety ka antaninany amin'ny raharam-pirenena dia il ne suffit pas de dire oui et non il suffit pas de dire za tsy manao an'izany za manao an'ity fa mila argumenter hoe aiza ny argument hanamarinanao fa ity ny marina zay ijoroanao be de be ny affirmation gratuite de lasa l'exercice tao zany de ohatrany hoe croyez moi sur parole minoa ianareo za zao mialatsiny monsieur le PRRM raharam-pireneny ty za tsy afaka isigner chèque blanc satria ianao mpiandry satria ianao niaraka tamin'ny Gen-Z teny amin'ny 13 mai dia nous zany on vous fait confiance à 100% izay no nedivanay tamin'ny fitondrana teo aloha satria hoe hoentina am'le hoe za bogos ozy izy ny sasany za be détente dia matokisa za tiany américaine ozy raha valimana tamin'ny fotoanandro de tonga de matokisa za ozy izy andro rajoel avanana be amin'ny stratège de ny antony tolomanay de ny hoe mila zavatra mazava zahay amin'ny fomba famaliana ny fanontaniana satria ino no anananay assurance de ny zavatra hitanay tao de ohatrany hoe il me faut croire sur parole contre parole mialatsiny efa léger be zany maivana be zany zany hoe en fonction ny position raisiko ve zany no ny position misy afa no handresako ny véracité ny teninao lasa subjectif am'izay fotoan'izay le izy fa tsy objectif ka tsy subjectivité no atao eo anome ohatra atsika nametraka fanontaniana Joara Voajanahary hoe voafehy lalàna ve ianao Andriamatoa PRRM amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra rehetrarehetra satria ianao izy tsisy mandat populaire mazava be le question tsy misy mandat populaire ka no zany inona ny lalàna mifehy anao amin'ny décision raisinao rehetra hoe iza nanomeanao alalana hiengage ny firenena ohatra amin'ny fiaraha-miasa amina firenena anankiray ny filoham-pirenena zay voafidy dia manana zay mandat populaire ary légal hanao an'izay inona ozy izy no mametra anao eo amin'ny fandraisanao décision tsara be le fanontaniana question ohatrany tena ilaina mpanao gazety inona ny texte no mametra fa tsy hoe zany mafinaritra le ohatr' zao non c'est pas une question de choix personnel vous êtes un chef d'état est limité par les textes par la loi ary ny lalàna no mamaritra ny décision-nao rehetra fa tsy hoe ny fois marendry ohatrany tianao zao za fa za ohatrany tiako be le araka amin'ny afrikanina riananina oui mety hoe tsara le eritreritrao fa tsy maintsy misy paramètre amina lalàna ahoana zay zavatra zay dia
zay zavatra hoe zany napetraky joara voajanahary tamin'ny fanontaniana dia ny valiny anefany a filobe tsisy za araky ny andrasan'ny vahoaka amiko dia ina moa ny andrasan'ny vahoaka aminao mbola hidirantsika zay rehefa avy eo misy zavatra ohatry ny ahoana ny azonao kitianao izy joara voajanahary ary ny zavatra tsy azonao kitiana mandra-pahatonga ny 5e république mazava be le izy satria ny amin'ny 5e république vao misy constitution sy misy lalàna mazava tsara zany hoe ny lalàna no manome anao ny prérogative amin'ny zavatra ataonao fa tsy ny hoe ny fatokisan'ny olona matoky any vahoaka dia no ny fatokisan'ny vahoaka dia andray décision non je suis désolé tsy resaka hoe za ao an-trano de hoe matokisanareo rakizy fa papa tsy maintsy ikarakara anareo ekena hoe manana figure paternelle ianao fa firenena ity ary azadiny fa mbola vao manao sortie de crise tsika ary inona natonga an'le crise dia le abus de pouvoir nataon'ny mpitondra ary zay le abus zay no mahatonga ny hoe inona le balise apetraka ao anananay toky fa tsy misy ny atao hoe abus de notoriété mbola tsy miteny autorité fa notoriété rehefa fiteninay foratra hoe tsy hoe kory hoe enao no mbola atao contre guillemets fa mbola discussion iny enao no nanafaka anay teo ambany vakoan'ny André Rajoelina de ça vous donne mais alatsina vous voyez ça vous donne la permission de faire ce que vous voulez non areto ahitsiko ny fiteninareo pomba ny fitondrana hoe nanay rehefa nanafaka anay tamin'ny André Rajoelina izy dia tsisy raharaina zany ina dikan'izany hoe zay tiany ataoko satria efa afaka tamin'ny André Rajoelina zay fa inona kay moa no natonga antsika hiala tao amin'ny fitondran'ny André Rajoelina de satria lay fomba fiasa de mbola izay ve raha ohatra zany izy qui va reproduire la même chose satria izy nanafaka antsika tao de on va lui donner les pleins pouvoirs ave non io problème eto les pleins pouvoirs miatehitra amin'ny olona anankiray dia izy zany no c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps mila balise ny fitondrana satria lasa sao isy dérive ary le dérive no manahirana ny magaga ao anatin'lay fanehoan-kevitra atao koa ohatra de ny hoe mazava ny fitakina nataon'ny mpitolona na ny tanora io nyreny malagasy mihitsy zany resaka eto fa tsy ny tanora ihany za zany tiako avahana am'izay hoe fitakin'ny tanora mialatsiny aminareo jenjeda fa ianareo no mitarika bien sûr fa efa fitakiny vahoaka malagasy mihitsy no antony resaka eto hoe ohatra hoe raha vao izy ny assemblée nationale dia enao no midamaly eto hoe za tsy afaka maka décision unilatérale fa miandry ny concertation nationale ny andravana natsia an'io assemblée nationale io ok de zao ary ny fanontaniana apetrako de hoe fa maninona no ny fomba ataonareo zany de hoe tsy ravana ny HCC tsy ravana ny assemblée nationale fa solonareo le olona izay metimety aminareo par mesure personnelle dia iren'ilay zany no ohatrany hoe videna avy ao anatin'le izy fa ilay carrosserie ve zany sa les institutions plutôt les institutions tsy voakitika mihitsy ka inona mafanavozana an'izany castinina zany amiko castinina no atao pour faire asseoir votre pouvoir de ny zavatra mahagaga anah nefany la incohérence ny discours-nao monsieur le PRR ianao mihitsy no miteny hoe rava daholy ny institution rehetra tamin'le andro voalohany iny tadidinao angamba apatsahivonanao de nefany manao marche arrière ianao rehefa avy eo de mitenany hoe tsy afaka maka décision unilatérale inona zany iny décision ny raisinao tamin'ny voalohany iny valiny nanao erreur anao zany zany tsy samy teny zany nanao erreur ianao zany satria nanapa-kevitra samy irery hoe rava ny institution rehetrarehetra ny HCC CENI ny haute cour de justice ary nagaga tamin'iny tsy nikitianao mihitsy ny assemblée nationale teo zany de efa nahitana hoe misy parti pris ianao pourquoi ny HCC
zay d'accord koa amin'iny pourquoi ny CENI zay d'accord koa amin'iny pourquoi ny haute cour de justice zay fa pourquoi raha vao tonga ato amin'ny assemblée nationale dia tsisy resaka zany zavatra fanankiray mahavare question ny joara voajanary faharoa hoe ay de toy an'iny de hoe efa niteny ianao andriamatofolozy izy joara voajanary fa irava nizao sy zao manina anao izy a niemotra tamin'iny ray tateoriny dia sahirana ianao namaly azy ary za manasonareo mbola ao le vidéo nana sourire nerveuse tanareo ny atao sourire nerveuse rehefa ny olona stressé dia manao an'le sourire nerveuse zany hoe raha mipasser détecteur de mensonge zany de tratra satria les pressions artérielles miakatra be amin'iny satria manelingelinanao iny fay tamin'ny voalohany iny manina anao izy miverina amin'iny de namaly ianao hoe isika miezaka foana zao tsara dixit natao contre guillemets mihitsy nadikako ny phrasenao isika de miezaka foana manaraka ny lalàna zay le izy dikan'izay zany raha azoko tsara ilay fanapaha-kevitra ao tamin'ny voalohany hoe foanana ny HCC foanana ny CENI ary foanana haute cour de justice tsy manaraka lalàna zany na tsy aro tena zany ve anao fantaniko na tsy aro tena ve zany hoe tsika miezaka manaraka ny lalàna erreur zany fa tsy assume aveo anao mamaly valiteninao ihany no averiko za tsy manao commentaire valitenao tamin'ny joara voajanary hoe miezaka manaraka ny lalàna tsika fa ny HCC matsy ozy anao no manana pouvoir régulateur intéressant comme réponse régulateur ahoana je suis d'accord am'izay satria zay mihitsy le izy mauvais zany ny antony nanaovana le marche arrière satria ny HCC no afaka hanome ny légitimité ho anao ny ilainao ihany zany le HCC après décision hoe mila ravana satria vous avez besoin d'un régulateur de fantanina mipetraka zany le hoe raha ohatra ianao tamin'ny fotoana iny nandrava sous quelle loi no sur quelle base nandravanao azy de avy anao nanao marche arrière mazava l'izy mitady course na légitimité na pouvoir dia rehefa azo am'izay le légitimité du pouvoir dia vo asa tsy haiko firy après liny novanareo olona anankitelo andro ariva na nazakazana ohatrany sinaikena ny nanovana ny membre ny HCC tam'izay hatramin'ny intervention ny miaramila nisy fa mody zao masitsika samy tratrany amin'ny izy daholo de tia indray zao le HCC vaovao satria mila ovana am'izay en vue de satria anao niteny tato hoe manomana ny élection ny mission koza anao ok donc zany miazakazana am'izay hoe vita les légitimation les pouvoirs dia changena am'izay ny équipe gagnante mazava be ny Élysée ho ana zany zany zavatra lazainao zany lazainao dia c'est un demi aveu hoe vita ny ilevana anareo miara-doly am'izay fa tsy ilainy antsony nareo satria tsy logika amiko ny hoe ireo no légitimé anao de aveo nefany ireo no lazaina fa hoe déstabiliser ny firenena mila soloana satria tao anatina quête-na légitimité tao anatina quête-na atao hoe reconnaissance internationale zay mbola resina resaka ny amin'iny zay ny amin'iny mbola forme fontsika mbola tsy miditra amin'ny fond io jereko indray le fond anankiray misy blague de mauvais goût mialatsiny aminao monsieur le président avec le respect que je vous dois exercice de fonction présidentielle no ataonao fa tsy resaka mpianakaviana na resaka bandy akama fa raha mbola mitanina ny titre hoe président ianao dia il faut un sérieux mifanaraka am'le titre zareo le blague de mauvais goût resako vola viay zao izy le madame journaliste no naza reny zarainao
amin'ny olona reny de ivereny le vidéo ho an'izay tsy mahita ho an'zay fa nahita fa mety adinareo le détail alohany namalinao azy de nanao sourire nerveuse indray ianao de avy eo a sahirana anao satria hitako mitady an'le valy teny de avy eo a izaho zy izy raha teo efa nataon'Andriamanitra tia mizara vola azonareo ve lisy vola viaiza reny zarainao fitetezam-pahatra reny Andriamatofo za tsy mamorona revisionner la vidéo de nanao sourire nerveuse ianao hitanisa anao sahirana nentananao etsy foana satria miezaka mafy anao se maîtriser azadino fa zany nianatra fanaovana analyse comportementale chaque détail compte ny mpanao gazety sasany tsy mahita an'izany masy dia avy eo anao nanao blague pour calmer un peu la tension satria hitako hoe tendu be l'atmosphère de hoe zara teo koa efa nataon'Andriamanitra tia mizara vola tsy volanao ne hoe raha volanao izy ko namono olana vao maika raha ataoko hoe bravo fa tia mizara vola ny firenena de fa nisy resaka lava be nandeha amin'iny ahoana ty fizaram-bola ty verina indray le revi teo aloha inesquivenao le fanontaniana de nivaly tenao mbola iverenako rehefa aveo fa averiko fotsiny le phrasenao hoe tsy mitovy amin'ny fijerin'ny facebookers sy ny vahoaka ozy izy ny fijerin'ny afrikanahy rehefa mandeha makany ivelany fa zareo tia be anahy dia te hanampy anahy izy zay ve nivaliny hoe aveza le vola sy le vola zaraina de hoe za nandeha rehefa makany ivelany any amin'ny pays africain de tia be anahy zareo fa tsy mitovy amin'ny fijerinareo facebookers de reo te hanampy be anahy de ozy izy joara voajanary nandasaka koa joara enao koa lo joara anao bawa enao mbola sy ny joara voajanary koa hoe izy zany niatoka ny jet privé anao tsy hoe kory hoe izy niatoka ny jet privé ako fa zareo reo mahita anao hoe panafricaniste za zanaka mpampianatra fona neny iteny aty tsy hoe mindrana anao raha za no antaliny mpampianatra ka manontany atao examen oral hors sujet anao na fananiko mihitsy ny mody miresaka zavatra hafa pour éviter la question ohatrany hoe raha notaniana zany de hoe aizakay ny lalana makany Dego Dego re tsara tarepe tena misy plazo manja be andeha hitanao fa misy hôtel ohatr'izao any dia zao ny plan any zao ny kolotsainany olana zao ny any de ozy izy le mpanadina hoe tsara zany zavatra tenenao zany fa tsy ilaiko ny fanontaniako aiza ny lalana makany Dego maketsy de makeroa de maketsy de makeroa de tonga ny Dego za tsy miteny hoe tsara ve Dego c'est un peu comme ça ny fomba namalinao le fanontaniana hoe avy izy reo vola zarainao rehefa ianao mandeha ny ivelany reo de ozanao hoe ka za tia zareo reo fa za panafricaniste mbola iverenako rehefa avy eo je suis un exégète mbola ho rasarasaiko zay rehefa avy eo fa le forme fotsiny tiako resahana hoe vous évitez la question de hoentinao any amina sentimental lalizy émotionnel lalalaovinao any amina émotion ny olona satria fantatrao tsara fa zany tiany olona le émotion tsy mafatifaty kosa so mialatsiny tsy hoentina amina resaka émotion ny firenena fantanina fatelo napetraka joara voajanahary ahoana ozy izy ny amin'ny resaka fitondrana anao politika ianao fa izy mieritreritra mbola andray hijanona ny fitondrana samo anao moa le atoko politika hoe le fanilony fanavaozana zay le fanontaniana napetraky joara voajanahary anao ve moa le fanilony fanavaozana sa io ve ny bazenao zay le fanontaniana io ve ny bazenao base politika anao zany de vérifie ke de miverina indray le sourire nerveuse tsy manana parti politika za
io comportemental io tsy azo tadinareo Sarkozy rehefa anontaniana misoroka an'iny manao ohatr'izao rehefa izy ny andaingy moi je suis le président des Français de hitanareo le comportemental Sarkozy tsy mandaingy io vatany io za nampianarina mopera isorako an'le mopera zay za pasteur psychologue izy hoe ny olona ozy izy rehefa antaninao dia ny comportemental corporel et physique dia tsy maintsy manohitra milaza ny marina ao anatiny na dia hafa ny lazay ny vavany isorako an'le mopera nampianatra an'izany fa zay mihitsy le nany Sarkozy ohatra zay rehefa mantaniny olo izy manomboka sahirana izy dia misoroka an'iny mietsika samy manana ny tikiny ny olona miverimberina nanalizeko mihitsy à chaque fois misy question manely manahirana anazy dia mandeha le sourire nerveuse sy le soupir tsy manana zany atoko politique zany joara vajanary de fa joariko moa ngamba izy natsapa fa je vais franchir la ligne rouge de najano malaky le izy fantanina fa efatra napetraky ny mpanao gazety ity ny tena ranahitraka eo amin'ny 47 minutes 3 secondes fa niraisiko note mihitsy ho an'izay te amerina hijery le vidéo à la 47e minute 3 secondes ivereny hoe akaiky anao angandre matosy teny randrenatsolo haiko fa tohatrany hoe miaraka aminao foana izy am'izay alehanao rehetra na déplacement international na national sy hoe ohatrany hoe intouchable zany raha zay ngamba lazantsika azy zay ny fanotaniny saditiko le vehivavy ngamba na le vehivavy nantany an'izy io akaiky akaiky anao ve de namaly anao akaiky angamba ianao miteny akaiky angamba fijerinareo zay fa tsy de akaiky loatra wow jereo tsara vidéo à 47e minute 3 secondes misy hésitation zany ary rehefa ny olona mihésité de mieritreritra izy qu'est-ce que je vais dire de ça sao de brûler eo am'le rie toi iteny tsy akaiky akaiky dozindray ny olona azao l'exercice de fonction c'est pas facile d'être président oui de aveo anao ohatran'le sakatra anareo le saka mianjera zany amin'ny 7e étage ndany de mitsivadibadiky eny ambony ana dia il sait tomber sur ses pattes zany hoe hainy saka zany nahazeranao avy any amin'ny 10e étage dia hainy foana mitotona amin'ny tongony efatra io ny amortir dia ary am'le farany ary anao de hoe ny sasany no tsy te hanaraka fa izy no te hanaraka wow zany ny atao hoe lapsus révélateur zany hoe niraisinao vous prenez le dessus tsy zany no mila azy fa izy no mila bravo PRM ça veut tout dire izy no te hanaraka fa tsy zany mangataka azy hanaraka on a compris ary tia koa mbola fanampiny kely tao anatin'le fomba fanazavanao azy dia ny soupir lalina be anao taminy tena iverenao 47 minutes 3 secondes soupir lalina be de nanao an'io phrase io anao rehefa avy eo donc pour moi il a soupir m'introduire en l'essence les phrases zany hoe raha le phrase tsy nisy an'le soupir de hafa ny sensiny fa raha ohatra ka ilay soupir lasa mialoha ça veut tout dire zany hoe iny zany clé de lecture an'lay phrase zay ny amin'iny resaka forme iny mbola betsaka ny azo lazaina fa ferako ihany manjary lasa tsy anam-potoana iresaka ny fond hiditra amin'ny fond am'izay tsika nametraka fanontaniana ilay mpanao gazety vehivavy izy iny lasy disa hoe manao bilan sika ozy izy fito volana zay ozy izy mitondranao ny fanavaozana am'izao fotoana zao dia eo indrindra no mampieritreritra hoe fanavaozana zay zany le bannière no fidinareo no safidinareo hoe régime fanavaozana ok ny fanontaniako zany de hoe ty zany tsy napetraky ny mpanao gazety fa zany te hametraka le fanontaniana hoe sous quel mandat
no hitondranao an'ilay régime ny fanavozana. Sous quel mandat? Inona ny mandat ahafahanao mametraka an'ilay fanavozana? Ny valiny dia ny vahoaka, tsy ny vahoaka fa ny folona teny amin'ny 13 mai, mivereno kely ny tantara, manao rappel ny historique sika, no nioby anao rehefa nandray micro ianao ka ny teny eo raisiko ve satsia. La foule teny amin'ny 13 mai. Azavaiko, la foule du 13 mai n'est pas la population malgache. Il faut n'amasser ni vaok, ni vaok. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot vaok? Ni vaok tout comme on katan Diego Suarez, Nousbe, katan Tolanar, Ari Aven Majenga, katan Thomas, na Niopvon, c'est la section, les entités, ni foule la théon 13 mai, adoubé Léon Razuel. Dire, il a pris ce qu'il a vu sous sa main. Vous savez, par défaut, ianao teo mialatsiny aminao tsy ianao mihitsy ny tao an-tsain'lay folona teo fa hoe ianao no vonina teo dia ianao koa fa vonina raha teo dia zay le izy. Aza mamita tena tsy resaka fitiavananao personnel fa leo an'ny Andry Rajoelina ny olona de nitady ny olona solution de rechange le plus vite possible fa tofoka izy. Ohatran'ny reny mpitsipa miady reny na mpivady de tratran'ny anana ray de hoe miala izy de mitady takopery. Fa rehefa aveo amizay afaka le takopery dia mieritreritra izy hoe oh ty pansement ty zany hoe mba norme ihany sa tsy norme fa tsy tiana aloha atao aloha zay anapenana an'le fery. Zay le zavatra nisy teny. C'était la foule du 13 mai intsaka. Fa c'est pas la population malgache. Alors apetraka ny nuance. De niteny ianao hoe araky ny zavatra nisy eto de miala amin'ny fanao teo aloha. Oui, inona exactement no le fanao teo aloha? Le izy matsy flou be le valiteny inona moa ny problème ny vahoaka tamin'ny fitondrana ny fandimby teto de ity népotisme, oligarchie, impunité judiciaire. Refotsiny tsy resantsika ny corruption sy ny sisa. Népotisme. Ina zany népotisme zany? Tsy atrano atrano, tsy akamakama. Fantany apetraka am'izao fanavozana zao fe misy an'izany sa tsisy? Nareo vahoaka mamaly azy. Oligarchie. Ina ny oligarchie? Mafiano ny tondro. Fa sous-entendu ny mpitondra dia marionnette fotsiny. Fantany apetraka. Misy mafia avy am'izao sa tsisy? Anareo mamaly azy. Impunité. Zala. Tsy mbola nahita aho. Olona nalohany vahoaka, nanana ny olona alahelo, mbola fidinareo filohana vomera ao amin'ny Assemblée nationale. Tsy tononoko ny anarana. Navoakanay teto ny anarana, sarana. Anisa nampivanavana an'ilay mpanao gazety tianareo be iny. Zao. Impunité. Mais fa censé représenter la loi. Représenter la loi. De nefany izay no voafidy ho filohany vomera amina resaka fanajana ny lalàna. Ohatrany hoe mifona amitsika fiangonana hoe ifiditsika ny filohany vokovoko manga de le katry lava no mifidina. Déjà là olo logika ihany koa satria hoe mila piny izy. Fa ataotsika hoe ifiditsika fa mpitahiry vola de olona mpanodikodim-bola sy mpangala-bola no voafidy. Aiza le impunité? Io aneny ne divatsika teo hoe népotisme, oligarchie, impunité. De te ametraka hoe manaova bilan tsy en fonction ny subjectivité anao fa en fonction ny réalité. Misy ve reo sa tsy misy? Inona nandrasana taminao? Inona nandrasany vahoaka taminao? Rupture totale amin'ny zavatra nisy teo aloha.
nefa raha zavatra misy am'izao fotoana continuité fa tsy hitako misy le fanavaozana zay reo dolo ny staffinao fa de izy mianakavy no ao ary mampametram-pantany iza zany ny firongony rehefa tena tao compte sao de mba le fanavaozana soi-disant fanavaozana fa misy nanao vazivazy zay teto hoe Roberto Tiluca sisany tsy voatery de complainy avant tenin'ny olona mpanao commentaire zany moi j'ai rien contre Roberto tsy manao olana aminy aiza le hoe fanavaozana continuité aiza le rupture le établissement mihitsy no nakaleo gasy efa nisy établissement teo de jerenandray le staff sasany na le atao hoe mpanolotsaina na le olona miaraka aminao de ozy anareo hoe mila olona expérimenté ok fa expérimenté amin'inona sa expérimenté amin'ny famadiana palitao expérimenté amin'ny famitahana vahoaka expérimenté amin'ny resaka politika galifantsy jereko le olona niaraka taminao tao anatin'ilay salle d'interview misy tazako an'izay efa kapotsapotsaka la partout mbola iny any tony hoa le tena tozazy tsy hita mihitsy anaovana azy fa toujours mahita irika foa de eo zany ny fantany mipetraka hoe sa ve mila ny reny mba ahafahana misy stabilité politique hoe aloha reto karakaraina fa sao de hiteraka déstabilisation politique reto dinosaure reto de anome exemple tsotra tena faran'izay tsotra fanavaozana tsika ne aza manofo hoe marina le teninao hoe atsisy tsy magie ane ty ozy izy ianao fa mandeha amin'ny miainga avy miavaka amin'ny zavatra kely marina mihitsy zany ary amampiandranao mahalala tsara le soratra masiny hoe zay matoky amin'ny kely de matoky amin'ny be inona ny kely indrindra zay hitako hoe tsy sarotra manova azy fifidianana ny filompoko tany de ozy nareo hoe mbola tsy afaka manao an'izany loha zao fa tsy maintsy tendrena tsy misy explication hoe pourquoi fa tonga de didimidina fotsiny didiko fe lehibe lalàna ny mediana supertianina mbola vo filompoko tany de fa zany no ataonareo donc efa hita tara zany hanao ahoana ny élection o filompoko tany tendrena c'était le minimum tokony raha mba nanatsaina nareo mpanolotsainareo fa rehefa de niaoko tsy mpanolotsainareo fa mitady poste fotsiny de tokony hoe tany aloha ny signal farantsotra nomena vahoaka hoe aloha fidina ny chef fokotany io ary tsahanareo satria fantatrareo tsara fa tsy manana mahay mizy amin'ny fokotany rehetra nareo manaraka ny teny ianao Andriamatofilo hoe ny fanavaozana dia ny tsy zany no manapa-kevitra fa ny fikaonam-do-pirenena ok io zany ny cheval de bataille anao mantsy isaky ny olona manaraka anao hoe mangina aloha fa miandro miandro nina amin'ny filaza azy mbola miandro fikaonam-do-pirenena andao ary idiratsika le resaka fikaonam-do-pirenena rien que la préparation an'ilay fikaonam-do-pirenena biaisé tonga de fa amboamboarina daholo anome ohatra tsika ny teny mazava teto ry Karine docteur Karine sotranao docteur fantatry fa mbola sous contrôle judiciaire anao miala tsela manao anaranao ny teny teto daholo reo mpitarika ny JNZ reo sy reo hafa hoe tsy nisy nekena ny résolution nay na de ny ray azy nefa ny mandat populaire nakana reo ny fitondrana dia ny tanora zay ny tolona est-ce que c'est pas trahir le olana nanome an'le mandat tsy populaire fa mandat de la foule teny amin'ny 13 mai ve tsy mbola miresaka populaire zay resaka dora biaisé hoa io misy mpitarika na fanafo anisan'ny comité de préparation ny concertation nationale nametra mpialana satria tonga de ozy izy hoe sur mesure daholo ny zavatra ao dia mody maka tanora etseroa nareo mba ivalide le efa nisy tanora miaraka taminay tanora mambanona le représentativité le olo anatin'le concertation nationale misy no zéro amin'ny fomba ahoana mo no anekena hoe concertation nationale inclusive io ne tsy tonoa ny vava fotsiny
inclusive zay efa tendrenareo sy tefitefenareo any manangana fikambana manao fanambarana zay dia manao fanambarana fikambana tanao renananina amiko tsy mila manao an'izany akory fa tonga dia hoe alefaso hatrany amin'ny fokotany finoam-pokotany raha tsahanareo fidina fa tendrena ina dikan'izany zany hoe ny zavatra tadiavina dia validation ny opinion publique fa tsy représentativité ny vahoaka donc mialatsiny aho fa io concertation soi-disant concertation nationale io dia sur mesure biaisé sélectionné paramétré d'avance le izy donc tsy hirefléter ny opinion ny vahoaka iray manontolo zany fa olona mifidi enina zahay aty amin'ny diaspora tsara ho fantatrareo malagasy any Madagasikara dia efa fantenana izay diaspora handehana fa tsisy consultation anay rehetrarehetra zany satria efa fantatry zareo hoe ho kritika retolona reto misy mitony tena hoe diaspora manaiky ale hoe tia tenenina fa tsy de diaspora hoe tena ilazany ao anatiny biaisé zany io donc ho ana dia opération tip-top no misy fa tsy fanavaozana zany tanareo ohatry manao lalana hoe amboaritsika ny lalana normalement raha amboarina lalana tonga de razena de soloina daholo rehetrarehetra fa tip-top tanareo le lavadavaka reny no tsetsetsemana de tsy maharitra manao opération pompier fa tsy mikasika an'ilay fond mihitsy dia manao castine dia on change les têtes de zay ny atao hoe fanavaozana soloina fotsiny ny castine manao opération tip-top manao communication alaina ny décoration alaina daholo ny filohalohan'ny parti politique na tête mba malazalaza atao manodididina eo dia hoe tanareo fa tena démocratique le firenena manaraka ny teny koa ianao hoe ny fikaonandoam-pirenena ohatra le teo ihany no hanapa-kevitra na handrava na tsy handrava wow fangamo tsy handrava ny antony nametrahananao eo andravan'le système pourquoi mbola mametram-pandeha tokony handrava viasa sy tokony handrava mazava ny etaetany io ravao io système io de mody ahodinao any amin'ny fikaonandoam-pirenena le fikaonandoam-pirenena olonareo daholo ny ao de olonareo no iteny hoe rehefa nanapa-kevitra zay atao fikaonandoam-pirenena de tsy ravana ny zavatra misy fa atsaraina fotsiny de ozanao hoe hitanareo fa zany anaraka ny fanapa-kevitry ny concertation nationale fa izany ao ambadiky ny concertation nationale tsy tokony hipetraka tso zany fantany hoe tokony handrava sa tsy tokony handrava tsy maintsy mandrava satria zay le fanavaozana fa ny zavatra tokony atao amin'ny concertation nationale amin'ny fomba ahoana ny andravahana azy inona ny texte azo atao andravahana azy inona no calendrier anaovana an'izany sy ny sisa sy ny sisa zay no nandrasana concertation nationale inona ny modèle de gouvernance ho ataotsika ho solony io fa io zavatra io efa tsy manjary PRRM fa tsy aza mametraka fantany hoe mbola tokony ravana ve satria tsy maintsy ravana io raha tena fanavaozana ianao fa hoe inona ny anoloana azy izy ahoana ny calendrier ahoana ny système inona daholo ny choix rehetrarehetra any no andrasana ny concertation nationale fa tsy hoe mbola miandry ny fanapa-kevitra hoe eny sa tsy atopoko mazava ny fitakiany vahoaka raha vao tanareo lasa mifamitaka tsika de lasa ahodinareo hoe ny concertation nationale ve no fahefana ambony sa ny vahoaka zay koa lo mbola apetrako antany anareo vahoaka malagasy move sika vahoaka malagasy manaiky ho ambanin'ny fanapa-kevitra ny concertation nationale nefa le concertation olona voafidy no tsongaina élite etsero fantatrareo ihany fa ahoana ny fomba fandefasana ny invitation izy daholo no ao nareo ato mba amboaboariko eny ato nareo diaspora ato mba jerijereo zay mba modéré eo fa tsy le ohatran'ny Jean-Luc tête brûlé reny nareo ato ananato mba le ohatrao donc zay mialatsiny ny vahoaka no ambony no ny concertation nationale zay le zavatra anankiray zay mampieritreritra anay hoe fandravana no andrasan'ny olona
dia nyteny koa ianao hoe raha vaony zao hoe ny teninareo zafady ozy ianao hoe afangatahanareo vahoaka le hoe raha vaony zao sy ny zao fehezany lalàna zany ozy ianao fa tsy afaka mandravandravana zao rehetra eo indrindra tsika zao ary tena marina ny teninao hoe mila fehezany lalàna ny fanaovana an'izany dia ny fanontaniako dia zao hoe inona ary le lalàna ampiasainareo am'izao fotoana zao eo amin'ny fanovanareo ny ekipa ao amin'ny ohatra hoe ny ACC sur quelle loi ahoana ny lalàna ampiasainareo ny amin'ireo fanovana olona ireo zay ny zavatra nantenainay dia ity vo nirodana rajoelona teny amin'ny 13 mai za zany tena ny teny mihitsy mialatsiny aminareo jenjeda fa voafitaka hatramin'ny voalohantsika vo nirodana rajoelona teny amin'ny 13 mai ny zavatra nandrasana tamin'iny dia hoe conclave ianareo miaramila ny nandrasanay hoe tonga dia tereo ny parti politika ny société civile ny fiangonana ny JNZ midy atrano ambeny basy tsisy mivoaka eo raha tsy misy résolution mivoaka zay ny nandrasana tamin'ny colonel Michael sy ny Kapsat tereo ireo mpanao politika ireo ikaondoa conclave vita ny conclave zay vao mivoaka ny fanapahan-kevitra dia ahoana nitondrana an'ilay firenena fa teny amin'ny 13 mai vao azo vonina dobena hoe izy no mitondra dia hoe ajanony amin'izay lay 13 mai fandana miverina mianatra vao ny teny an'iny izy dia zay vita tokony tsy nanaiky an'iny mihitsy ny JNZ tamin'ny voalohany hoe ajanonay ty 13 mai ty raha toka misy conclave ny suite logique an'iny conclave aloha dia ianareo miaramila ny garantir an'ilay conclave azo tomina mihitsy andao réquisitionnena ny vahoaka lasa andao any am-panorama ve na je sais pas andao ary tsy haiko izy toerana en palais des sports ngeda be dia ao tsisy mivoaka atao raha tsisy résolution dia ny résolution hatramin'ny hoe iza nitondra an'ilay transition fa tsy manendry tena zay ny problème teto hoe donc ny semanay dia hoe ianareo miaramila ny nantenainay taon'itiny fotoana iny tonga dia hoe mitsahatra daholo aloha ny institution rehetrarehetra satria tsy manjary zay miaramila zao no mitondra ny baolina ary tena faly za tamin'ny fotoana iny ny andraina ndraiky ny miaramila idina trano manao conclave mivoaka ny résolution de gouvernance ary tsy mivangongo amin'ny olona anankiray intsony ny fahefana zao miandry ny fanapahan-kevitry ny PRRM daholo ohatra hoe miandry ny papa hamoaka ny tsy haiko encyclique izay ny lehilahintsika tamin'ny rajoelona teo hoe miandry ny sitrapony andro rajoelona daholo dia ino no teneniny dia mbola izay ndray hoe ny schéma averintsika zao tsy zakatsika malagasy ny mampivangongo fahefana amin'ny olona anankiray tsy zakatsika na hitena anao haka mila miezaka mba mila ao zao non tsy zakatsika io le pouvoir est brûlant c'est un feu zay ny fandimby teo hitanareo daholo fa mba nanana eritreritra tsara fa mivadika atodoa daholo rehefa tonga amin'ny fitondrana matsiro loatra le volaka donc ny zavatra tokony nandrasana tamin'iny dia hoe ahoana ny atonga an'ilay fahefana tsy vangongo amin'ny olona anankiray ary inona lay résolution de gouvernance de transition mandra-pahatonga an'iny dia hoe jara nandrasako hoe direction militaire dia mandra-pahatonga ny fifidiana am'izay fotoana zay raha te hilatsaka izy dia afaka milatsaka fa izao sady juge et parti ianao tsy lasa mihitsy ty hoe andeha angataka any amin'ny ohatra misy zavatra mijangana dia zareo hoe zavatra misy eto amin'ny Facebook sy any amin'ny fiarahamonina andeha angataka any amin'ny PRRM zay hoe mba homezo rano zay angataka amin'ny PRRM zany hoe tsy le système tsony zany ny garantir ny survie sy ny fonctionnement le firenena fa olona ianao nga moaraka na dia mana bonne volonté tsy hoaraka ao na io maro zanaka trano anao mitomany ny atsy marary kibo ny atsy voansery ny atsy marary andoha atsy tsy hoaraka ao io donc zay zavatra zay no nangatahana hoe ahoana io zavatra io apetrao ianao ny teny hoe
zaho zanao garon ary zay ny tena izy garon ny fanavaozana anao fa tsy monarka ny zavatra misy am'izao a fitondrana monarka hoe miakina amin'ny fahatsoram-pon'ny mpitondra zay misy zany tena zavatra mila ny ravana teto madagasikara hoe tsy ny fahatsoran'ny pon'ny mpitondra no hitondrana ny firenena fa ny fametrahana an'le sistema mba hiassurenan'izy tsisy olona hisalovana an'io ntsony ny tolona nataotsika teto dia ady amin'ny tirany ady amin'ny dictature ny mpitondra sa ve zany no ataotsika de mivavaka ozy vavaka atsika mba homen'andriamanitra mpitondra endry de raha sendrany tsy endry mihitsy zany de aina ny zavatra hitranga fa mila balizena le mpitondra mila ferana ny fahefany fa tsy miandry mesia no andrasaneto zany toizako ihany de niteninay hoe zaho ny mission nomena ozy anao dia anomana ny fifidianana ekeny rehetra marina loatra fa de ametraka fanontaniana hoe quels sont les paramètres pour qu'une élection soit inclusive ary ekeny rehetra de zao navalinao an'ny misy nametraka fanontaniana enao ve mieritreritra ny mbola ilatsaka fa normalement anao tsy tokony ilatsaka raha ohatra sisy hoe zany hoe miaramila ozy anao ka rehefa omena baiko a handeha hanao na de andeha hitsipona fako aza de ataoko zany sy ny sisa metinao tany am'izay le resaka de aveo hoe de na fetsifetsy le mpanao gazety de hoe na irahana hitondra firenena de eko ozy anao tratra le mpanao gazety zany hoe vous jouez avec les mots hoe raha angatahana rehefa nyteninenina koa moa zay hoe raha angatahany vahoaka hitondra angatahana en tant que militaire ozy anao de fantany apetraka hoe mova ny militaire angatahana hoe iza no mabaiko ny militaire andeha hitondra amiko efa mazavabe zany misy allusion zany de nefany a enao niteny hoe za de nanomana fifidianana ny missionko de possible ave ny hoe sady organisateur anao no candidat hafandray hoe efa teo am'le régime enao dia président sortant ce qui peut logique nefa mbola mamitsy ampelana moa araka ny lalàna fa aiza zany garant enao miteny hoe garantie aiza ny garantie am'zany ny atao hoe neutralité ny état traiko fantanina mana nyteninao ndray nantany ny olona hoe ahoana réperquisition sy fanagadrana sisy de hoe zay tsy manao valifaty politika zay tsy managadragadra olona fahatany zany fa ho an'ny olona zay mahay miaina ihany de ireo tsisy ninina anjo azy lasa be ny saiko ina moa le mahay miaina le olona mahay miaina dia nazavainao le izy hoe ohatra hoe manohy ny asany ny mpandrara manohy ny asany mpanao politika fa amy tokony ho izy ina le tokony ho izy de niteny anao hoe zay tsy manakiana tsy manana eritreritra anonga-panjakana zay koa le izy de lasa be saiko zany hoe ny atao mpanonga-panjakana ve zany aminareo de zay olona manakiana me ohatra fotsiny zao hoe ny député Antoine zao nametraka an'lay requête iny teny amin'ny assemblée nationale zay manaraka ianareo ihany teny hoe io ny régulateur sa tsy régulateur ny HCC teninao ne zany Andriamatofilo hoe régulateur de nanatitra ny doléance ny teny amin'ny HCC zay régulateur aveo anefany a mivoaka ny note hoe tentative de déstabilisation du pouvoir mais attendez rehefa iza zany no mampiasa ny HCC de hoe régulateur fa rehefa iza no saisir ny HCC de hoe tentative de déstabilisation de poids de mesure zany sa rehefa miteny an'zany zay de lazaina fa mpanakorotana zay ny ty zavatra ty hoe soyez cohérent amy zavatra lazainareo hoe il suffit pas de dire hoe zao hoe zay mahay miaina tsy mahay miaina ve zany zay raha manao an'zany sady atao mahay miaina de hoe misaligné aminareo miara-dia aminareo bras dessous aminareo de hoe mahay miaina kosa savy zay ve rety mpanao politika le tonga atao iavolo reto mahay miaina de mahay misitrisitrika any dia atao aloha zay mba tsy ratsiratsy endrika fa enao ihany teny hoe lapsus révélateur le teninao Andriamatofilo reo ane samy manakajikajy ny politika dolo reo zany le mahay miaina de mody meza tsaratsara velatsy de Andriamatofilo nefa ambadika ao tsy alova ve ohatra anay tony tonga de arangaranganay hoe tsy mety ty zao ty to zay ohatra asasany reny modimody tsikitsiky hypocrite
nefa fantatrao zao ianao mahalala tena za samy teny hoe ianao Andriamatofo mahalala ny intentionreo olona reo tsy tena zavatra betsaka fantatrao tsara ny intentionreo fa tsy tonga teo aminao zany reo pour vos beaux yeux fa mahay miaina zay zany natao mahay miaina karaha zany natao hoe mahay miaina za aloha tsy mahay miaina raha zany za tsy haiko zany manao hoe modimody nefa aveo tsy d'accord am'le izy tsy haiko zany soit je suis eto soit eto fa tsy hoe araky ny tenin'ny Rijatrama miaratsiny aminao raha la hoe ianao ry milaza fa hoe za tsy manohitra ny za tsy manohitra ny filoha fa manohitra ny régime aza hypocrite ozy tsy sa ka tsy hypocrite izy Rija fa zany natao mahay miaina zany nitezana ty fireneny ty hatram'izay mila mpanao politika mahay miaina fetsifetsy kely manao koty fetsy sy maka zay tsy mahay an'zany aloha zay tsy mahay miaina tsy manina atao sauvage ara de vo nanomboka mihitsy ty fitondrana ty de fa niteny zay hoe mba mila faharitana mazava tsara hoe inona natao hoe atteinte à la sûreté de l'état fa tsy tonga de collena au front daholo hoe manao atteinte à la sûreté de l'état rehefa tsy mitovy ny note de musique atsika ianao mety clé sol na clé fa de mety mivalana lena de zany atteinte à la sûreté de l'état toizako ihany mamaraparana ialana tsiny fa lavalava le izy satria lava le fandraisam-pitenenana nataony nisy fanontaniana napetraky ilay vehivavy journaliste iny a hoe vola viaiza no laninao am'ireny fitetezam-paritra reny ka zarainao amin'ny olona ohatra hoe dimapolo tapitrisa saky mifoky tany mazenga tany toamasina koa izy zay raha tsy diso anisy a vola viaiza ozy izy no laninao am'ireny fitetezam-paritra ireny rebelote misainto be ianao namaly an'le ramatoa iny a sady avec les sourires nerveuses encore une fois ary misy hésitation satria de à la volée nametraka fantanina fandroan'le vehivavy iny raha tsy disa hoe mizara vola ianao izy izy a dia avy izy reny zany namerina ndray izy satria tsy haiko inona natonga azy nefa fa mipetraka refa te de mbola nasiny fandroany de iverenako am'izay le resaka hoe panafricanisme de namaly tsara ianao tam'izay fotoan'izay hoe azonareo antanina ny cour des comptes fa ny mazava tsara sisa ok c'était habile comme réponse fa saingy tsy tokony teny anty phrase manaraky ty anao fa lasa tonga dia nandravan'le teninao iny si j'étais à votre place de najaniko teo hoe mangarara ny fitantanam-bola-panjakana ny déplacement quoi antanio cour des comptes antanio ministère du budget finance et tout ça c'était la réponse classique politique diplomatique classique fa saingy saingy napinao hoe ela ketraka kely aho ozy anao hoe rehefa mandeha any am'ire tany afrikanina reny aho a de misy olona tia iza tsy précis be de be ny te hanampy a gratuitement fa de tena mafatifaty be ve tsika malagasy ny tiandreo afrikanina reo amin'ny fomba ahoana mifona tompoko lasy tompoko vavy fatatsika tsara zany politika africaine zany tompony ny fanonganam-panjakana ny afrikanina aloha tsika tsy fanitaka ny akabiazan'ireo mpitondra afrikanina reo de tamin'ny alalan'ny coup d'état daholo ny akabiazany de ireo hoe mieritreritra fa ho tianao malagasy satria samy afrikanina tsika de ils vont te donner un cadeau parce que vous êtes trop beau parce que vous êtes panafricain mbola idirako zay rehefa avy eo arrêtez de nous prendre pour des abrutis tsisy olona ho tianao zany eo surtout fifandraisana international ny resaka géopolitique ny resaka relation diplomatique tsy misy tianao zany eo fa ny tena mampatahotra ao anatin'le valy teny dia tsy mazava hoe avaiza le vola eo ny tena problème le traçabilité ny vola ampiasaina d'où vient tout cet argent
D'où vient tout cet argent? Ary raha ohatra ka misy vola be mikarana ohatrany ampiasaina nefa ianao miteny hoe tsy manam-bola tamin'ny volam-panjakana tamin'ny premier jour nandraisanao fitondrana. Normalement raha ohatra ka hoe accord d'état en état dia misy traçabilité mazava tsara hoe accord arakin'izao dia ity ny financement ho anaovana an'izao fa eto dia hoe tiany zareo be za fa za panafricain. Dia lasa ny saiko hoe zay ve zany mila mitelona hela tsy fantatra ampiaviana hoe mifalianao ergela rehefa mahazo vola anao dia ampy anao zay fa aza manontany avaizy vola io non zay ny divanay tamin'ny fitondrana teo aloha tsy fantatra tsony hoe tia volan'iza tia iny. donc tsy mazava le sorabola hoe avy aiza ary mazava be tanareo anome ohatra anareo fotsiny za tsy miteny zay izy fa anome ohatra anareo fotsiny za zao sahirana dia rehefa sahirana dia mila mindram-bola any amin'ny banky dia mandadilady any amin'ny banky tena mba vonjeo raha olona fa sahirana zao tozy ny banky hoe c'est pas posé tsy halala anao fa aiza ny antoka hoe amin'io ny tanibarinao paster aiza ny tranonao manana tôbila ve anao manana trano ve anao ataovy ny dossier dia mbola tsy fantatra ny azona azo nazo fa ina zany institution officielle dia rehefa hitako zany hoe ohatrany sarotra zaona vola le banky any amintsika any masy ny banky sarotra be fa manahirakirana ohatrany tsy azo vola ata ohatrany enjakenjana vao ekenjana ny dossier ko aiza misy vola mora azo hainareo dia iza tsika malagasy mindram-bola rehefa tsy tafavoaka any amin'le financement officiel any amin'ny pampanjana-bola. Hainareo tsara mpampanjana-bola fa tsisy lalàna any fa désirévon'ny zalahy ay mila 50 milliards ianao tsy problème mihitsy ty ataovy zay mahasony ankizy fa rehefa avy eo hainareo fomba mpampanjana-bola tonga ny andro zay tokony hamerenanao an'le vola izy mody mipitsika izy dia ianao tavela dia ka tsy nalohanao tamin'le fotoana tokony andoavanao lisy lasa ny tranonao lasa ny taninao nefa ianao tonga nanatitra an'le vola dia izy tsy te halala tsy nateriny le volako tamin'ny fotoana ny lako azy tsika zany tsy misy lalàna mifehy ny mpampanjana-bola fa zay tiany io fa raha ohatra anao tany amin'ny institution officielle no makany dia mba misy lalàna tout au moins mamey azy hoe non mila tsojovina kosa nyzao sy zao satria misy lalàna mifehy an'ilay fampindranam-bola fa ity tsisy lalàna fa mampalahelo anao fa ty iza nanome anao vola am'izao fotsiny zany havanao ara mbola hainareo tsara tsika malagasy am'izao fotoana zao andro sarotra mbola resaka donc zany mampatahotra iny valiteninao iny PRRM hoe za panafricanisme dia eo am'izay le conclusion finale le bouquet final zay tiako isarany ansaitsika ozanao hoe satria za panafricaniste dia tian'ireo afrikanareo eno tsara am'izay ary ny zavatra tiako analiziko iza moa no mivoy an'io idée panafricanisme io am'izao iza satria anao nanome indisy aminay ny équipe panafricaniste no mikaraka no manampy zay zany ny résumé an'le izy hoe ne cherchez pas loin za panafricaniste dia rehefa midéplacé dia tian'ireo zay olona reo te hanampy adaolo zareo ok fa iza moa ny ao ambadiky ny idéologie ny panafricanisme iza dia ny panafricanisme dia mazava tsara dia hoe anti-impérialisme occidental zay panafricanisme anti-impérialisme occidental iza ny olona anti-occidental nareo mamaly vous êtes tous des intelligents tadidinareo moa laindray andro ianao le nitsaitsaika tamin'ny efatra maraina nandeha jet privé niona tamin'ilay mpandraharaha amerikana moa izy iny ilay napisy resa be iny tadidinareo tsy resaka fitondrana officiel iny fa olona homme d'affaires zay qui n'est pas trop catholique tadidinareo iny tsika sao matsynareo le mémoire collective avaoka matsy mora dino fa za mampatsiaro faharoa mialatsiny aminao andriamato premier ministre fa information ty zay olazaiko eto hoe tamin'ny premier ministre nakany Amerika izay lazaina neverina hoe niona tamin'ny fitondrana ny Trump ny administration Trump le niona tamin'ireny le mpandraraha reny dia araky ny source azonay dia tsy misy représentant ny administration Trump tao fa homme d'affaires akaiky ny fitondrana ny Trump samy hafa zany
samy hafa zany hoe niaona tamin'ny mpandraharaha akaiky ny administration Trump fa tsy niaona tamin'ny administration officielle de Trump. Pour vous dire hoe ohatry ny ahoana zany ny fandehan'ity tantarantsika ity, formel ve sa informel ny vola mihodinao Madagasikara am'izao. Zay ny fantaniko, j'ai pas de réponse. Ny formel masy de azo tracena tsara, ny informel de tsy fantatra. Ary io ny mampatahotra raha misy zany de iza zany no miatokaina ny am'izay vola ampiasaina. Inona ny tambony? De hoe iverenako le hoe panafricaniste ianao ozanao, de zay ny antony azahoako fanampiana amin'ny namana. Zay zany izy soi-disant. Zao samy mahafantatra ny atao hoe panafricanisme tsika. Fa tsy atao sesefana azadiny fa am'izao andro zao be de be ny charlatan pseudo panafricain. Fa natao zohy fieren'ny sasany fotsiny lay panafricanisme fa tsy ao anatiny mihitsy le vrai panafricanisme. Inona moa ny fondement de base ny panafricanisme raha ny tena marina? Ny fondement de base ny panafricanisme de voalohany indrindra maîtriser nos propres ressources et notre développement. Voalohany mila maîtriser tsika ny ressources atsika. Maîtriser tsika ve izy am'izao? Ianao antsy miteny hoe panafricaniste. Samy mandinika maîtriser nos ressources et notre développement. Faharoa, redistribution de la richesse à la population. Redistribution. Fahatelo, bénéfice ny richesse tsika rehetrarehetra dia miverina any amin'ny vahoaka. Fahaefatra, ity ny tena ngeza be, souveraineté politique ary tsy misy ingérence étrangère. Ireo ny base ny panafricanisme. Alohany itenenanao hoe panafricain ianao il suffit pas de dire hoe I like Thomas Sankara, I like Ibrahim Traoré, I like Kadhafi, I like Lumumba. C'est dans le cœur le panafricanisme. Et c'est dans la souveraineté de l'État. Fa ny tatiorianareo de ny exploité daholo anome ohatra anareo zany Kémisé Bahany Bena reny milaza azo panafricanisme nefany efa fantatra ny ao ambadikany. Mila mahay manavaka tsara tsika ty ve tena vrai panafricain sa olona manao fialokalofana fotsiny mba afahany mandray fitondrana. Averiko maîtriser nos propres ressources. Redistribution de la richesse any amin'ny vahoaka. Souveraineté politique ary tsy misy ingérence étrangère. Anjaranareo vahoaka ny tsara. Zay ve ny zava-misy ao Madagasikara. Tandremoary zany. Farany tsy hanome leçon d'histoire eto akory fa tsara ihany mazava ny zavatra. Ny panafricanisme tompoko dia tsy indrina tsara émancipation culturelle ny diaspora africaine tamina période anankiray. Émancipation culturelle ny diaspora fa tateorina le izy no politisevana mba ahafahana mijustifier an'le atao hoe émancipation culturelle. Zany hoe ny panafricanisme dia recherche identitaire en tant qu'Africain de miainga avy am'izay no manangana modèle économique na modèle politique mifanaraka am'izay identité anao zay. Fa tsy misy zany politique panafricaine zany, ça n'existe pas ary sandoka zay milaza hoe ity ny modèle politique économique panafricanisme. Non. Ny démarrage ny démarrage ny panafricanisme dia recherche identitaire miainga avy amin'ny diaspora. Ary eo indrindra ny mampieritreritra miainga avy amin'ny diaspora. Donc matetika zany ny problème atsika ao Madagasikara ny ty Afrique dia entre ny diaspora sy ny
any an-tanàna dia ahoana ny afahana amy réconcilie an'ireo raha tena panafricain isika ny problème Madagasikara ty zao ny réconciliation ty zany a tena conclusion finalako hoe ny zavatra voalohany zay tokony ho ataony Madagasikara aloha mila mpiavanina ny malagasy diaspora sy ny malagasy any an-tanindrazana satria raha vao misaraky tsika de io no breche ho ampiasain'ny tandrefana sy ny tatsinanina hametrahana ny atao hoe schisme eo amy samytsika malagasy iny mialatsiny aminao Andriamatoa Baba nitenen'ny koto iny ary miombo-kevitra amy koto a le hoe ny manana double nationalité peu importe na filiation na sisia de tsy mahazo zay mihitsy le tanjon'ny Occident sy ny tatsinanina tsisy ny unité nationale de io no breche ampidirina zareo de ampidirina re ohatra ny resaka fédéralisme manaja ny foto-kevitry ny fédéraliste fa ny problème de zao renareo zay mitomany tena ho panafricaniste io i Kadhafi de mila nametraka fanjakana autoritaire mafy sinon ny diran'ny korotana tany a Libye dia nampiasainy zareo ny faritra de lasa niteraka ady de jereo Libye io am'izao fotoana zao tsy contre an'le fédéralisme anareo a fa ny problème dia nireo olona reo na tandrefany io na tatsinaniny io de hoe aiza ny point faible an'ity fireneny ity tsisy unité nationale de raha manana esprit na revanchard ianao ary zay ny zavatra mampalaelo Madagasikara misy esprit na revanche entre malgache hoe ilay tsy afaka de lasa mamely amin'ny afaka ilay ataotsika hoe teo tanàna misy karazana jalousie an'le diaspora sasany efa tsy fantany akory fahorian'le diaspora dia andreny hoe resaka hoe alahelo hoe merina sy tanareo any lalana itondrany reo tandrefana sy tatsinanareo atsika afahana midiviser atsika ny panafricanisme nefa de mametraka tsara an'izay unité nationale zay miainga avy amina recherche identité atsika inona le recherche identitaire ny malagasy za manokana zany a sy ny fanorenana miaby de nanay zavatra reto ny zavatra mamaiky anay voalohany raha mba misy moyen afahana manao an'izany ao Madagasikara voalohany mila angonina ny historien malagasy digne de ce nom andao ny malagasy ampiavanina aloha fa ampidivany olona atsika ampiavanina amin'ny tantara atsika resaka hoe régionalisation sy ny resaka diaspora ary ny resaka valalam-piandrofasany faharoa mila sociologue armée de sociologue mahalala ny réalité sur terrain de à partir an'iny no miconstruire atsika ny besoin tsika réel fa tsy manao copie-coller amin'ny Ibrahim Traoré anao copie-coller amin'ny Nigeria anao copie-coller amin'ny Afrique du Sud Madagascar c'est Madagascar Burkina Faso c'est Burkina Faso fa ina matafavoaka ny Ibrahim Traoré satria fantan'le identité an'le fireneny ary fantan'le besoin réel fa io tsy modèle politique anoarana fa resaka recherche identitaire zay nanay tao fandrona miabolo voalohany indrindra zavatra maiky anay de hoe tsy maintsy asina ny atao hoe se réconcilier avec son histoire maratra loatra le firenetsika teo ny tantarany ary io ratra ny firenetsika io ny lalaoviny mpanao politika de io no mahatonga atsika tsy mifandeva maty mianakavy eto misy tia malay mahay milalao an'io de mampiasa langage populaire izy mba azahoana ny fonao de iny koa fa aroboka koa ny olona armée faharoa ny sociologue inona ny réalité misy eo amin'ny fireneko eo amin'ny fiarahamoninako déconnecté amin'ny réalité ny manampaizana malagasy aka zay sortant PhD avy any Harvard zay sortant PhD avy any Massachusetts zay avy any Silicon Valley oui tena tsara ny fahaizanao fa izao niverena amin'ny réalité ny gasy inona le makarary ny gasy sociologue mahalala an'io ny mpitaiza vahoaka vitsy zay vao mihina ny modèle économique mihetsiky nareo économiste manapaizana zany nandrasana tam'le conclave on a raté l'occasion de faire quelque chose de très bien mais hélas fa raha mba tonga de tamin'iny teny amin'ny président iny tonga de nidina tao anaty trano daholo
de napetraka zany de fa izitsika ohatr'zay zay ngambany fa lavabe ny teny fa manjary sao de verindray ny kely efa mba tafita de misaotra anareo fa tsy afaka mbola nanao an'izay a ilay tamin'ny latsinainy sy tamin'ny alahady satria mbola tao anatin'ny raharam-piangonana fa de zao vao afaka nivisionné an'iny vidéo fa hitako kely fotsiny nanao karazana visionnage un peu diagonal fa zao vao tena nijery amin'ny atsipriany iny zavatra zay lazainy iny zay ary fa de mirary soatsika rehetra tompoko makasitraka andrindra